Salamat. Kuya Pitika. Salamat Bikwa.
Akory aby tsika rehetra, mino aho fa salama tsara tsika. Efa bonsoir Fanaly. Efa mipoatratrika teo ary miarahaba antsika rehetra amin'izao harivariva ny andro alarobia izao. Aty aminay moa mbola mazava ary mbola misy masoandro. Any Madagasikara sy mino tanteraka fa efa nody ny masoandro ary efa tena maizina ary eo andalam-patoriana ny malagasy. Tsy fantatro ny tsisy baolina angamba izao ary tsy fantatro koa na iza ny invité andrarezina ao amin'ny Real TV. Matetika dia ny Real TV no misy mijery rehefa harivariva ohatran'io ary be mpanaraka. Ny amintsika androany dia hiresaka tsika momba ny fanomezana sy ny entana nalefan'ny fikambanana Akama ampandroso an'i Madagasikara any Madagasikara ary tsy afenina fa efa fotoana elaela kely ihany no tonga tany Madagasikara le izy satria noho ny antony maro samihafa. Teo ihany koa ny hoe hisafidianana tsara ny fomba hanomezana azy sy hizarana azy amin'ny olona tokony ny fikambanana mendrika an'izany. Ho resahantsika izany avy eo ary resaka ihany koa tsika ny hitantsika angamba fa mianaka dia mianaka ny fanaratsiana sy ny fifandratsiana, ny fiantsiana ady mihitsy eo amin'ny fiarahamonina malagasy ary tena tafiditra ao anatin'ny hoe fisaraham-bazana tanteraka ny fiarahamonina eny amin'ny fokontany, eny an-tsena, eny an-dalambe, any amin'ny birao, any amin'ny firaisamonina fiarahamonina rehetrarehetra any ho hazavaintsika eto hoe ahoana no mahatonga an'izany. Karazana fanombohana amin'ny zavatra ho resahako amin'ny alahady izy io. Amin'ny alahady ahako dia hamelabelatra ana problématique anankiray na thème anankiray hoe les élites, de mametraka faimbiny nareo, populophobie, populophobe, de 3 points de suspension, le rejet du peuple à ses élites. Zany hoe ny manam-pahaizana tsy tia amin'ny resaka populisme ary ny fanalaviran'ny vahoaka na ny tsy firarahin'ny vahoaka intsony ny olobe an-tanàna na ny olona manam-pahaizana zay tokony ho mari-drefy na ho tana-masoandro ny fiarahamonina. Izany rehetra izany no hazavaiko amin'ny alahady ary araky ny efa nolazaiko anareo amin'ny alahady ihany koa no hanomboka hiresaka ny fifidianana any amin'ny taona 2023 ka ilazako hoe
rano zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao, zany hoe ny am'lahady zany de ranona ny olany na farafaratsiny ranona sy ranona ny tonga finalina noho ny anton'izao tsy maintsy hazavaina tsara amin'ny atsipiriany izany zavatra any. Raha tahian'Andriamanitra dia mety izy vahiny handray anjara am'zany, tsy ady hevitra moa zany fa karazana famelabelarana izany mba ahafahantsika maka ny hevitr'ireo manam-pahaizana ary manana traikefa am'zany atao hoe fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Raha zay angamba no ilazana azy, za tsy teny hoe sociologue na hoe politologue na anona fa efa misy vahiny any a no raisiko cible tanteraka hoe ny anao tompoko no siantifika kokoa ny fanadihadiana zay mety ho entinao ary tsy misorona kokoa, malaza io olona io amin'ny alalan'ny franc parler zay apetrany, ary franc parler io apetrany io ara efa saika nahitany loza tsy indray mandeha na indroa teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina politika malagasy. Raisiko kely hoe mifangaro ny hevitra politika sy ny hevitra filazana ny marina. Ataontsika faraingo kely ao anatin'ny famelabelarana ho ataontsika izany. Hoentintsika eo amin'ny ambany fivezan'Andriamanitra foana ny zavatra ataontsika, ka ibesa no ataontsika hanomboka am'zany amin'ny alalan'le hirany hoe ilay inoko. Somary miala tsiny aho fa somary reradreraka kely ny havanareo ka midemara tahaka ny diesel fa rehefa tena lasa io de tena lasa tompoko. Isaorana antsika sady daholo. Ny Andriamanitra inoko, Andriamanitra fitiavana, tsy Andriamanitra masika sazy, tsy Andriamanitra toko, tsy mpanavaka foko, tsy mpijery harena fiavim-pirenena fa ny Andriamanitra inoko antra sady monena na ny olon-rehetra mahazo azy. Tsy mpizara lahelo, tsy namorona helo fa izy no fitiavana.
Ny Andriamanitra inoko tompony fahendrena dia handovy izay ratsy mba ho tsara tsy mafaly anjerana revolutionnera fa manarina trano ireo maditra eto an-tany. Ny Andriamanitra inoko, Andriamanitra fitiavana, tsy mba mila takalo nefa mizara. Ny mandray izay omeny no hany fandreseny, fa izy no fitiavana. Andriamanitra fitiavana izy, tsy mba mila takalo nefa mizara. Ny mandray izay omeny no hany fandreseny, fa izy no fitiavana. Je pense que nous n'allons pas laisser partir, mais c'est comme ça. Ja, ho raisitsika izay tononkirany be izay satria zava-dehibe loatra ilay izy ary izay no fandaharana amin'ny aina na hoe mission vivante ary tsisy préparation hoe ahoana ifandaharantsika satria izay no fototra fisian'ity fandaharana ity hoe tsy ny fikarakarana azy ho tena ho tapitrohatra ny zava-dehibe fa ny fampitana fomba fifampitezana ary fampitana ihany koa ny traikefa sy ny anatranatra ho an'ny tanora indrindra satria raha ohatra resaka politika foana tsy misy fifampitezana no resahana eto dia ho leo ihany ny farany ary tsy haferina fa tsy handroso firy ary tsy ho lasa lavitra. Ingaviako tsika mba iano niniry iny hoe ny Andriamanitra inoko dia isaky ny mifindra andalana dia ataovy hoe ny fanjakana inoko, izany hoe ovay mba raisy daholo zany amin'ny tonin'le hira dia ataovy hoe ny fanjakana inoko, ny fanjakana fitiavana, tsy fanjakana masika tsy fanjakana masika mpanasazy, tsy fanjakana toko, tsy mpanavaka foko, tsy mpijery harena na
fiaviam-pirenena. De andraso fa mitohy le izy, fa ny toko tsy voatery atitra anjery satria araka ny nazavako anareo teo hoe miaina le fandaharantsika. Tsy mpijery harena na fiaviam-pirenena ozy izy. Raha izay hevitra izay fotsiny no entintsika ambonin'ny latabatra ho hazavaina dia mahasahana zavatra maro. Azovaina koa le izy hitarina hoe ny raiko, na reny, na rahalahy, na ranabavy, na zandry, na zoky inoako dia zoky fitiavana. Tsy zoky masiaka mpanasazy, tsy zoky natoko, tsy mpanavaka foko, tsy mpijery harena na fiaviam-pirenena, fa ny ray inoko, ray aman-dreny ao an-trano io zany, antra sady honena ka ny olon-drehetra mahazo azy, tsy mpizara alahelo, tsy namorona elo, fa izy no fitiavana. Zany hoe raha raisina amin'ny zavatra virtuel zany, ilana tsiny am'le fitenenana hoe virtuel satria Andriamanitra no resahana dia ohatran'ny hoe mametraka an'izy ery amin'ny tapony ery mihitsy dia ohatran'ny misy elanelany amintsika mpino na mpiheno amin'itony hira feno anatra itony, ka anika tsy dia arahana loatra ny heno fa na de voasoratra any amin'ny soratra masina aza itony zavatra itony matetika. Ny ray inoko, zany hoe dada, ny dada inoko, dada fitiavana, tsy dada masiaka mpanasazy, tsy dada nantoko, tsy mpanavaka foko, tsy mijery harena, tsy mpijery harena na fiaviam-pirenena. Ny mama inoko na neny inoko, neny fitiavana de tohizo hatrany hatrany. Ny tiako hozaraina amintsika mianakavy dia tena tafiditra ao anatin'ny fomba fitaizana ny malagasy na any atsimo na any avaratra na any andrefana na atsinanana na ao afovoantany ny fitiavana. Ny fifanajana tsy taton'ny malagasy zany hoe mifandray amin'ny olona masiaka sady mpanasazy. Tsy de tena tian'ny malagasy loatra ny olona amin'ny antoko. Le antoko eto raha eo amin'ny sehatry ny firenena dia ilay antoko politika. Matetika izy ireny tena ratsy mihitsy ny fijerin'ny malagasy an'ireny mpanao politika ireny satria raiky tapisaka ao anatin'ny sain'ny malagasy fa tsisy mpanao politika iray na iray aza marina ka manao ny marina. Maromaro ny mpanao politika no miala tsiny rehefa avy manao ny tsy mety, miala tsiny ampabemaso amin'ny fomba rehetra. Ao tonga dia malala hoe malala ny fahadisoako aho, miala tsiny zany ary indraindray
mba tsy tenenana hoe matetika dia raisin'ny malagasy ireny fialan-tsiny ireny. Le antoko faharoa raha raisina eo am'le hoe ray, na i neny, na ralahy, na ranabavy, na i zoky, na i zandry, tian'ny mpanoratra lazaina eto dia azo raisina ihany koa hoe fampizarazarana. Matetika manko dada na i neny ao tokantrano ao de misy zanaka tena tiany. Ary misy tsy de azoazony loatra. Zany hoe atokotoko zany le zaza, tsy mitovy ny fifandraisana amin'ireo zaza ireo, tsy mitovy ny fifampizarana, fitiavana am'ireo zaza ireo, ka miteraka aty am'le hoe tsy mpanavaka foko. Zany hoe na ao am'sehatry ny tokantrano ary de misy ilay fanavahana, na ao am'sehatry ny firenena ary de misy le fanatokotokoana, ny fanasamatsamahana, fampizarana ny firaisana sy ny fifankatiavana zay tokony ho anankiray hitovy rindra ao anatin'ny tokantrano na ao anatin'ny firenena. Eo ny angian'le hoe nepotisme, sy ny angian'le hoe zanaky dada na hoe zanaky mama. Ary mbola nampino hoe rehefa somary manamanan-karen'izay dia matetika tiany dada na tiany neny. Rehefa somary manamana an'izay dia tiany ny fanjakana. Sarotra be ny managadra an'ireo olona ireo. Sarotra be ny mampiditra anazy any an-tanimora na ny tsy hafaha fa amboamboary eo re io. Manala baraka. Takonana feno penina satria mety mifandray am-pitondra atsimo na avaratra na ankavia na ankavanana. Fa hita amin'ny andavanandro zany amin'ny fiainan'ny malagasy, ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny. Eo zany misy am'le fiaviam-pirenena ihany koa. Indraindray ao anatin'ny tokantrano ao misy zanak'inlahy, zany hoe zanaky rangahy, nentina tao am'le tokantrano vaovao, nitondra koa ramatoa tao am'le tokantrano vaovao. Zany hoe fa samy nanambady tany amin'ny alehany tany zany reo. Dia misy koa ny fifampiterahana, dia samy hafa aby ny fifampitondrana am'ireo taranaka telo fiaviana samy hafa ireo. Eo am'sehatry ny firenena dia misy ny région, misy ny province na hoe faritra na faritany mahazo laka kokoa. Mba moramora ve raha ohatra hoe any Sambava zao capitale mondiale ny Vania, nefa any Sambava sy Antalahy sy amin'ny faritra maro antoetra sy Mananara iny dia zara raha misy hôpitaly manaraka ny fenitra araky ny fitsaboana tokoa. Moramora ve raha iny amin'ny Vohemar na Vohimarina, Ambilobe anisan'ny toerana feno volamena, feno omby, Vohimarina manokana, dia tsy misy akory ny hôpitaly manara-penitra na hôpitaly maharaka ny fenitra, zany atao hoe tena fitsaboana. Kanefa dia mipetraka foana na eo amin'ny sehatry ny firenena na eo amin'ny sehatry ny tokantrano ny hoe hafa isika malagasy, manana ny maha-izy antsika tsika, hafa isika ry dada sy neny, tsy mitambitamby amin'ny hafa isika ry dada sy neny. Orakizy tsy mitambitamby amin'ny hafa tsika
Fa manana ny maha izy atsika. Ity zavatra ity nefany, izay teny zay dia zesta teknika mipetraka, fa rehefa atao ny statistika dia maro ny malagasy tsy tokony mbola ody, tsy mbola na Andriamanitra ary mety gaga hoe zany mbola tsy niantso anao e. Fa afaka niditra tao amin'ny hôpitaly ianao teo alarany eo fotsiny de sitrana. Zany mbola tsy niantso anao hoe natsonony ray ody any aminy. Afaka niditra teo amin'ny hôpitaly Maurice ianao dia avotra. Fa inona ny mahatonga an'izay hoe maty amin'ny ora tsy tokony hahafaty azy ilay vahoaka, na ilay zanaka, na le ray, na le reny. Satria ny antony dia tsisy ny fitiavana. Araky ny lazaiko foana sy ny fifanajana sy ny fiarahamonina mirindra. Araky ny lazaiko foana hoe aza miteny ianao, manomboka efa misy maka manko io teniko io. Tsy mampaninona ahy zany satria mety zany le zavatra lazaintsika eto. Aza miteny ianao hoe tia tanindrazana raha tsy tianao ny vahoaka miara-monina aminao. Ny malagasy mpiara-belona aminao, na inona n'inona toetra ratsy, andao nga tenenina mihitsy hoe toetra aliky, ananan'iny olona iny dia taddio fa iny no anao ny an'ny hafa tsy omeny anao mihitsy tadidio zay. Eto aho de mivantana kokoa ny zavatra teneniko hoe amin'ny mpitondra, amin'ny ray aman-dreny, ao anatin'ny firenena, ao anatin'ny tokantrano dia misy foana ny zanaky ny hafa, misy foana ny faritra engarana, atahorana Antananarivo satria c'est Antananarivo qui fait et qui défait. Atahorana ihany koa Fianarantsoa fa tsy tena atahorana no Antananarivo, fa inona moa zay sambavy ity? Andefasana zandary, zato reo de efa mipirina, zay tiantsika hanaovana ny vidin'ny vania de metrika amintsika daholo satria misy solosaina vola io, alefasan'ny fanambakana amin'ny fomba mihaja sy fomba moderina. Zany lasa saina hoe fa maninona moa ilay vania izay fantatra amin'izao fotoana izao fa efa miakatra be mihitsy ny vidin'ilay vania. Efa mety kosa aloha le lazaina hoe farafahakeliny 250 dolara ny kilao ny maina. Fa maninona lay izy ny hatsian'ny lena ny 75 000 ariary fotsiny. Satria ve atsy amin'le mpamboly le izy tsy manana forsa kokoa le mpamboly sy le mpamokatra, satria mety hoe tonga atsy amin'ny ilany izy de tratran'ny chantage, tratran'ny menaces diverses. Hitanareo fa zay fotsiny de efa misy zanaky ny kalafa. Ny mpijirika ny olona tsy mamboly vania na foton'ny ray akory ary no iny no mistaila sy milaza ho tompony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, eo amin'ny sehatra hamarotana sy famarotana an'ity taranja vania. Zavatra tena mahagaga. Aleo nga zay nitondrana azy, fa ny lalana tiako hatongavana amin'ity resaky ity hoe
manavaka foko, Andriamanitra antoko, tsy dada antoko izy, tsy mpanavaka foko. Zany hoe tokony marindrano mitovy ny fifandraisana amin'ny rehetra. Ka izao, rehefa tonga amin'izay zavatra izay ny fiarahamonina dia tsy maintsy misy foana ireto antsoina hoe frustré. Ny frustration matetika, zany hoe rehefa miangona ao aminao ny alahelo, ny fonao rehetra tafotohana matetika, fa tsy afa-manoatra ianao satria ty olona mangeja anao, ity dada na i neny mangeja anao, ity zoky mangeja anao, dia sady matanjaka ny tompon'ny hery ary mety tsy sakafo akory ianao raha men'ny dada hoe ndana mandeha any. Mety ho any an-tanimora ianao na ho any tsy hafaha. Raha tenenin'le fanjakana hoe tsy mety zao ataonao zao fa mipetraha ianao tsara. Izay mitsanga matetika ao anatin'ny seham-pirenena, amin'ny sehatry ny firenena no tiako tenenina, tsy afaka tenenina ny zavatra tsy mety, indrindrindrindra moa fa ao anatin'ny tokantrano. Fialàno izy no ananatra anahy, za le ty ny ray aman-dreny ato an-trano a, tsy manana droit ary tsy manana sehatra itenenana ny taranaka, ny ankizy, ny zanaka, na eo anatrehan'ny ray, na eo anatrehan'ny zoky. Za le ty ny zokiny a, za le ty ny président am'izao fotoana izao a, manginy lahy, tsisy idiran'ny lahy ny resaka fomba fitantanako fa rehefa zay aloha zao mitondra hoy le ramatoa anankiray zay. Ka raha vao mitratra amin'io ianao dia any am-pigadrana no andehananao. Nisy niangana na hoe fototra niangana io zavatra io. Avy amin'reto atao hoe frustré dia lasa révolté. Hoe nanomboka oviana marina moa ny malagasy ny lasa ratsy saina, nanomboka oviana marina moa ny malagasy no tonga tamin'izany atao hoe fanadevoliana olona na diabolisation, diabolisen'ny olona fotsiny eo ilay mpitondra, diabolisen'ireto frustré na révolté ireto, satria zany io no arme absolue amin'ny frustré sy ny révolté. Averiko ihany mba tsy hisian'ny fahadisoana amin'ny fandraisana ny zavatra teneniko eto. Tsy nisy ary tsy hisy mihitsy ny frustré ao anatin'ny fiarahamonina, aiza moa ny hoe tsy hisy na hoe tena tsy misy mihitsy fa azo lazaina hoe ho vitsy raha ohatra misy ny fifampitondrana mirindra, ny fifankatiavana mirindra. Valabla koa zany na ao anatin'ny tokantrano aza. Tsy misy hoe zoky manao didy jadona satria zoky ny lamatoa dia mirepresenté an'i dada sy neny. Tsy misy hoe dada sy neny ny mpanao didy jadona ary tsy misy ihany koa fitondram-panjakana manao didy jadona. Fa tsy izay ny zavatra miseho fa na any amin'ny sehatry ny tokantrano ara dia misy ny didy jadona ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Na inona lazaintsika mianakavy. Tsy manameloka ny frustré azany, alao hazava tsara zay. Tsy manameloka ny révolté azany, alao hazava tsara. Fa tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny fisian'ny frustré dia ny fametrahana ny fizaozahoana hoe izaho zao no mitondra, izany ray aman-dreny eto amin'ity tokantrano ity, izany zokiny lamatoa, zanaky dada
mirepresenté any dada sy neny na izany manan-karena indrindra ato anatin'ity fianakaviana ity ka zay ataoko no ataoko. Tsy azo dikevitra ary zay zavatra teneniko tonga dia didiny efa zay izy le fitenenana zay, efa izy zay, efa niteny izy iny de zay zany no arahantsika. Matetika izany no mitranga ao anaty fiarahamonina. Teo amin'io nisy frustré sy ny révolté io nanomboka ny saina ratsy ny malagasy. Zany hoe ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao zany dia fototsy ny frustration efa nitambatambatra. Zay zany te hiteny hoe mety hiteny ianareo hoe fa ça a existé depuis. Oui, c'est vrai. Marina loatra ny teninareo fa misy fotoana anankiray zany tena raisiko mihitsy hoe nanomboka teto izy ialako tsiny aminareo fa afaka maka ohatra na hatrany amin'ny taonany na hoe eran'ny fahampanjaka raha na talohany nahatongavan'izany atao hoe malagasy voalohany tonga tao Madagasikara dia efa nisy n'izany atao hoe saina ratsy zany sy ny hoe diabolisation zany. Aza adino fa nisy ny hoe olona tsy ahoana tsy maninona eo de atao hoe mpakafo na hoe mpamosavy tam'izany andro zany. Tandray mandalo amin'io toeran'io am'ty reto olona fa mpamosavy reo de misy olona tonga dia tsy masaha akory na manitsaka amin'ny vavadin'ireo fianakavian'ireo raha na tokantrano io noho izany diabolisation zany tam'izany andro na hoe fahagola. Nisy mpanjaka dia voatery novonoina fotsiny zao ny antony maro samihafa na ny fanavakavahana nisy mba tsy hivalamparako am'izany zavatra zany dia zao le izy. Nanomboka tany amin'ny andron'ny sosialisma ny diabolisation, ny saina ratsy naniry sy nitsiry tao amin'ny malagasy. Maromaro izy. Mba tsy tenenana hoe l'art de manipulation, mba tsy ho teknika be loatra an'le izy de aleo tsy orina ohatran'izay hoe saina ratsy tao amin'ny malagasy. Satria inona ny antony? Nisy antony izy io. Teo aloha ny takaitra na ny lova azo avy amin'ny fanjanahantany zarazarao anjakaina. Fa teo ihany koa ny fametrahana ny politika zay tsy ampy famatorana ary tsy afenina fa tena tsy nety tamin'ny toe-tsaina malagasy ary tena nanapotika tanteraka ny toe-tsaina malagasy. Anisan'ny tena zava-dehibe anankiray tena nanapotika ny fiarahamonina malagasy dia ny vahoaka no tompon'ny fahefana. Averiko. Ny vahoaka no tompon'ny fahefana. Zany hoe avy aty ambany no miakatra fa tsy ny avy any ambony no mametraka. Izay zavatra zay nefany rehefa tena natao ny fandinihana dia ampili vava fotsiny
fa en fait ny tatry ambony no tena nanjaka ary nametraka an'izay tianao apetraka, fa raha tsy zany tsy nisy ny hoe voasambotra hony ranona, ny giadra hony ranona no fitenitenenana foana tamin'ny alalan'ny inona izy teo, tsikera politika natao tamin'ny fitondrana, lasa niditra ny tsy ahafaha hony ranona na ranona. Ary avy amin'le aty ambony ihany koa misy an'le fiangarana an'le zanaka, eo le imazin'le tokantrano, misy karazan'olona dia nanana privilège, mba tsy hanonana anaran'olona dia nisy tamin'izany andron'ny sosialisma izany dia 2 minitra tsy ahoatr'ahoana eo dia mpanankarena, tampitrohatra, tsy milahibary taky ny vahoaka maro, fa tonga dia aterina any an-tokantranony ny gonim-bary. Hita teny am'sehatry ny fokontany zany. Amin'ny 3 maraina dia mety tsara no ahafantaranareo tanora am'izao fotoana izao an'izany. Amin'ny 2 maraina, amin'ny 2 maraina dia efa apetraka ny vato. Tsindriana ny harona na samy malala ny vatony hoe tia anahy, dia efa filaharana io. Ary raha vao tsy tonga eo ianao amin'ny 3 maraina dia namany tsy nilahatra ianao ary tsy mahazo vary ianao ho ana fianakaviana 7, mety ho 1 kilao sasany no azonao, 2 kilao na 3 kilao raha be indrindra, dia isaky ny 3 andro ianao vao mahazo 3 kilao indray ahafahanareo fito mianaka misakafo ara-dalàna. Zany hoe tao anatin'izay filaharana izay dia ny daholobe milahatra ery an'any ery, fa ianao variana milahatra eo amin'ny andro alina, dia iny koa misy tômôbilina amin'ny andro alina manatitra vary amin'ny gony ho ana tokantrano anankiray na 2 na 3 eny ny sehatry ny fokontany eny. Zany hoe ireto mpanery ny fiarahamonina, olombitsy izy ireo, no tompon'ny fahefana. Nanomboka teo tompoko ny saina ratsy ny malagasy sur le plan national mihitsy, zany hoe lasa politika anankiray mihitsy izy, lasa système izy, lasa nekena fotsiny tao anatin'ny fiarahamonina ny fanaratsiana gratuit. Ka hanika nandeha ny taona, nandeha ny volana, tonga ny taona 2000 na tonga ny taona 700 dia efa nanomboka nandeha ny diabolisation, nanomboka ny saina ratsy tao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Zany hoe raha indrana ny teny ngalaza Razafy dia hoe systémique ilay izy, lasa système, lasa stratégie, lasa teknika ampiasaina ao anatin'ny politika ahafahana manapotika olona ny fanaratsiana amin'ny alalan'ny zavatra virtuel. Ohatra, omeko exemple anankiray nareo, tsy tena hoe iza no namorona an'ity fa fantatro loatra, satria lasa nivadika, zay no teneniko hoe raha ny vahoaka ny frustré, raha ny vahoaka ny révolté, aza izy vahoaka no menao tsiny, fa misy andraikitra niraisinao mpitondra tao. Raha révolté ny ankizy ao an-tokantrano ry dada sy neny, ry zoky lamatoa, aza ieritreretina fa io zaza io no maditra au 1er degré zay, fa rehefa tena manadiady ianao au 2nd degré, zany hoe scientifique kokoa zany ny analizinao, tsy misorona ohatra ozy ny fitenenana, dia ho tsapanao
fa avy aminao zoky, avy aminao ray aman-dreny, avy aminareo mpitondra ny fampisezy teo, ny atongavana no mahatonga antsika ao anatin'ny fiarahamonina tena hoe ratsy saina. Mamenatra ny teny an'izany, diabolika ny malagasy. Nisy tao anatin'izany ny hoe mitahiry bôbelona ao iavoloha ao ngiaratsiraka, ary io ny ivavahany. Tsisy nahita an'izany na ny tena zao ara tamin'izany, mba anisany hoe tokotany filalaovana, tokotany fandalovana raha ohatra ny fitenenana, zany iavoloha zany efa niditra tao anatin'le ohatran'ny hoe pagody anga izy iny, toerana ivavahan'le filoham-pirenena tamin'izany, de lazaina hoe misy bôbelona ao anatin'io, ao le ry no mivavaka, ary zay mahatonga an'le ry isaky mivoaka avao dia mafy be. De tena raha ohatra tsy mandinika dia mieritreritra hoe ary raha jerena au premier degré zany zavatra zany de tonga de hoe fanaratsiana ary diabolika, diabolizena ny olona. Nisy tao anatin'izany no hoe iny ane efa mandarà, mipipirà, tsy mahitana ny pipihany intsony fa manao kosy. Tratran'izany ny PSONAM ny filoran-tseraka. Ary tena anisan'ny spécialité-ny opposition tamin'izany andro zany sy izany fotoana izany io resaka saina ratsy sy manao diabolisation io. Satria inona ny antony? Fehezana mafy ary nidina mafy ny haino aman-jery ny fidinana an-dalambe taty amin'ny taona 7 vao nanomboka azo natao, na taty amin'ny taona 7 rehefa nanomboka réélu ary tsy amperi-taona ny aorianan'izay dia voatery ny lavinefina Andriamatoa Ratsiraka Didier teo anatrehan'ny hetsika nasehon'ny vahoaka sy ny fahatezerana avy amin'ireto fitambaran'ny frustré ka nitondra révolte teo amin'ny fiarahamonina. Anisan'ny fitaovam-piadiana tena nampiasaina Andriamatoa Marc Ravalomanana io fanaovana saina ratsy sy diabolisation io ary natongavany teo amin'ny fitondrana. Ny vahoaka malagasy zay manamanana tamin'izany androany dia voalaza ary anisan'izany ny tenanay hoe ao amin'ireny no miafina i Sophie Ratsiraka fandeha Savao. Dia voasava sosoa ny tranonao ary ny fitaovanao sarobidy dia lasa ny ireto mpisava ary tsisy akory na olona ray aza ahafahanao hitarainana hoe lasany ihany na ny famantaranandro anankiroa, lasany ihany na ny bracelet volamena ny vadiko na ny collier. Tsy nisy nitarainanao zany tamin'izany fa de zao victime n'reto réaction na frustration populaire ianao ka de ianao no anisan'ny tondroniny ny mpanao politika. Zany hoe fantatry le mpanao politika tsara izy hoe frustré reto vahoaka reto, ampidiro anatin'ny sainy hoe ao Sophie Ratsiraka miafina, de lasa tokoa reto frustré rehefa vahoaka ny tonga amin'izay atao hoe frustré ka mandeha makany amin'ny révolte zay de tsy afaky ny saina intsony izy na handinika fa ny fahatezeran'ny ray amanontolo no afafiny aminao eo. Mba tsy ilazana hoe tompon'andraikitra amin'izany Ravalomanana irery tompon'andraikitra daholo zay nitondra teo tompoko tsy sakanavaka.
nametraka lohana vahoaka frustré. Fato amin'le résultat an'le izy hoe makany amin'ny révolta no samy nanana ny azy, samy nahazo na ratsiraka. Satria maro loatra ny fotoana nipetrahany teo anatin'ny fitondrana. Ka il y avait un mandat de trop, on va dire. Maro loatra ny fampijaliana, ny frustration, ny frustré tamin'ny andron'ny Ngiaravalomanana ka na 2500 ary 600 ny olona teo Analakely zay masoko nahita nametraka an'izany andro TGV zany nampino ny tafika fa hoe tsy lasy ty fa tsy maintsy miala le rangahy io, de nandeha io. Satria zay le valin'le hoe frustré sy révolté. De nampalahelo Ngiagira Zanamaso, marina zany mbola pijamay izy tamin'izany no nidorany no nipotipotehin'ny olona sy nangalarin'ny olona ny fananana tao an-tokantranony. Tratran'io ny Ngiaravalomanana ary ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao de Andriamatoa Andry Rajoelina. Maro ny malagasy no te haneho ny heviny tompoko. Maro ny malagasy te hiteny. Tsy ny fitenenana an-gazety na ny fitenenana amin'ny radio zay fidina ny zavatra ho tenenina. Satria na tamin'ny andron'ny Ravalomanana ara de efa nisy zany. Fa tsy nanankan'andra malagasy rehefa ho avy ny fanapotehana, indrindrindrindra fa misy firenena matanjaka ao aorianan'izay fanapotehana izay, de ny dikan'izay tsy maintsy potika ianao na iodi-kivy na iodi-kivanana. Inona no tiako hatongavana mba ahafahantsika mandinika sy mijery an'izany hoe fiarahamonina. Mba hafaly aho nahita hoe mba sambatra anitsako an'izany Ramatoa Mialy, faly ery zato Andry Rajoelina filoham-pirenena. Iza moa no tsy ho faly tompoko? Manan-janaka mahazo mention très bien zany ohatran'ny tadidiko tamin'ny zanako. Mention bien angambany izy zay na assez bien tsy tadidiko. Fa verina avany izy latsaka ny ranomasina ary tezitra izy. Fa ahoana le teo eo amin'ny lycée français eo zany, zay ery ambony ery, tezitra izy. Latsaka ny ranomasina milongilongy be lery. Fa ahoana hoa? Tsy nahazo mention très bien hozy izy. Je suis fâché contre moi. Inona no tiany latenenina aho? Mention bien fotsiny no azoko hozy izy. Saika safotra ianao. Mainka moa fa maheno an'izany hoe très bien. Voninahitra ho an'ny fianakaviana zany. Saingy indrisy navoaka n'ity reny le izy. Vraiment de manière hoe tena innocente. Tsapako ny hafaliana ao anatin'le ray aman-dreny, indrindrindrindra ao anatin'le reny hoe tena faly aho, misaotra anao Andriamanitra, nahazo mention très bien zany. Fa miala avany tonga de ataky. Tsy mba misy akory. Ao zany mba miezaka conciliant, félicitation sy ny karaha. Fa tonga de fra tonga hatramin'ny hoe tsy tokony navoaka fa manjary le zaza ny victime. Izay zavatra izay no raisiko tompoko. Manjary ilay zaza no victime. Aty amin'ny sehatry ny firenena, manjary ilay firenena sy ny taranaka aty aoriana ny victime. Zay le parallèle na métaphore entiko ao anatin'le izy. Ao amin'ny sehatry ny tokantrano sy ny firenena zany de iray ihany.
ity aty amin'ilay zaza no lasa victime amin'ilay firenena ilay izy ny taranaka no victime. Ireo ilay manoratra amin'ny Facebook mamaky tsy vatsy sy manao miteny amin'ny teny ratsy sy diabolisation na diabolika ireo ne le vokatra na le antsoina hoe produit an'le enchaînement an'le frustration na taranak'ireto le frustré na taranak'ireto le révolté ireo manoratra ireo e. Izay zavatra hoe mila azo ary mila ieritreretina hoe ahoana zany no ahafahana hitaizana ny fiarahamonina mba ahafahana mampivoatra ny fiarahamonina malagasy. Azafady tompoko, ora fandraisako fanafody zao. Fa tsy hoe efa voy ianao zay vao hoe ratsy saina ilay manodidina, ratsy saina le fiarahamonina. Ny mpandinika amin'ny fiarahamonina dia mijery ny olana amin'ny fotony ary inoko engany mba tsy ho diso amin'ny alalan'ny fanadihadiana tsy misorona izany teneniko izany. Raha diso are tompoko dia hifonako avy hatrany amin'izay mety ho tohana satria tsy misorona miteny an'izany. Tsy ireo ray aman-dreny mpametraka ny jadona na ireto mpitondra fanjakana zay nifandimby teo hoy nametraka ny jadona sy nahatonga an'ireto frustré zay lasa révolté manao ny soratra ratsy, ny miteny ratsy sy ny diaboliser amin'ny fiteny diabolika ka lasa ny taranaka na ny zanaka ny victime no tompony andraikitra fa ao raha samy mandray ny adidiny. Paralelina mihitsy Alpha, paralelina ary tsy maninona atao hoe anekdotika tsy maninona. Samy mandray ny adidiny, samy mandray ny andraikiny ao anatin'izany zavatra teneniko zany. Fa tena mba mampalahelo kosa raha ohatra hoe ny taranaka ilay firenena zay efa misy izao no anisan'ny hoe vokatry ny sosialisma. Ianareo sasatsasany ao no anisan'ny hoe vokatry zany periode Ravalomanana. Ianareo sasatsasany ankizy miainga amin'izao fotoana izao no zany atao hoe vokatra anisan'ny lehibe tao anatin'ny era sy epoka Andry Rajoelina. Inona ny zavatra hitovizan'ireo rehetra ireo? Dia ny misy fitenenana amin'ny alalan'ny fanaratsiana gratuit. Tsotra fotsiny izao. Raha misy olona moa aratsiana izy nefa nataony tokoa ilay izy tsy fanaratsiana zany. Tsy fanaratsiana. Tena exemple anankiray iny tena raisiko iny hoe za zao victime an'izany e. Lasa ry Zanoro Ramambazafy. Izany ny anarana hoe Ramambazafy zany raha mampanofo ratsy zany. Mampanofo ratsy zany anarana Ramambazafy zany satria tonga de samby manatsiaro an'izany, samby mba mahalala an'izany hoe iza moa zany nga Ramambazafy zany tompo-kilà zany tamin'ny andron'ny sosialisma. Zao misy Ramambazafy vaovao. Heureusement fa efa anto-dako izy. Tsy hoe mindrary azy ho faty fa tsy de manoratra firy intsony. Ny tiako lazaina hoe tsy mahamenatra an'izany Ramambazafy Zanoro zany. Zay tena fantany tsara fa journalistiquement parlant, zay mahatonga anahy miteny hoe raha misy mpanao gazety tsy mahay ninina indrindra eto ambonin'ny tany dia izany Zanoro Ramambazafy zany. Fantany tsara fa tsy azo atao raha ny
etika sy ny déontologie ny mipiblie sarina zazakely tsy ampy taona mampigadry rano no avoakanao ao anaty artiklanao ary en plus menao ny enta-mavesatra ilay zaza. Reny dia anisan'ny produit na hoe nateraky ny sosialisma ny toe-tsain'ireny ka nahantritra ary izy dia mbola tsy afaka ao aminy izy ary tsy afaka manitsy akory izy hoe tsy mety ty ataoko ty. Hitanareo zay, za zao victime an'izany. Accéléré pénal ho azy zany, tena teneniko zany, mampigadry zany, indrindrindrindra fa any États-Unis. Mampigadry zany, ary zavatra farany zay tsy azo atao. De mety mieritreritra ianao Facebook tany Madagasikara, n'aiza n'aiza toerana hitsangan'ny zavatra ataonao amin'ny Facebook de ny toerana tratrarana anao no azo ijugenanao. Mieritreritra izy hoe za aty États-Unis afaka miafokafona amin'io aho, misaora ianao an'Andriamanitra, tsy de tena hoe ao anatiny ny fitoriana olona loatra Andriamatoa Fleury Rakotomalala. Tsy de nampianarina an'izany zay fa izao za kosa tsy afaka manery ny zanako hoe tsy hitory izy rehefa feno taona. Moa izy zany ao sy mba 70 taona vao miditra any am-pigadrana satria tsy maintsy ho hitany ny reniny ray andro any hoe ohatray tao sariko tamin'ny mbola kely ty, tiany nanoratra mbola velona ve ty olona ty, ialako tsiny de zao de izay zavatra zay ny olona karazan'olona ohatran'izay ao anatina produit-ana système, mauvais système anankiray zay frustré ninona zany lazaina raha ity zavatra tenenitsika ity no arahany eto de karazan'olona frustré ireny fa ato amin'le frustration lasa négative le izy. Zany hoe ny frustration aloha matetika négative foana, psychologiquement parlant na sociologiquement parlant ihany koa, fa na izany na tsy zany nisy tompon'andraikitra amin'ny alalan'ny fiangarana ka nahatonga ny fahatezerana nananana psychologie maramara na psychologie sociale maramara ao anatin'ny sain'ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina. Zay manko no nahatonga anahy hoe lasa le zaza ny victime. Mety hiteny nareo hoe ka ianao koa ne manao de lasa ny zanako ao ny victime. Tsy maninona re tompoko, raisiko ny andraikitra, tsy maninona zany raha izay no andraisanareo azy satria raha ny fahafantarako azy aloha ohatran'ny toa tsy mpitondra fanjakana. Ka raha ohatra hoe marary amin'ny Gazanao na marary amin'ny Ngiaravatomanga ny zavatra mitranga sy ny fomba itenenana azy ireny, ka any amin'ny ankizy marary amin'ny Ialola Rasomaharo ny zavatra mitranga de any amin'ny ankizy, ohatran'ny mametraka famaky any nareo ambony lohanareo satria rehefa lehibe ngia iloha indray andro any de raisin'ny tsirairay reto aby ny olona namely ahy de zao sady ve tompoko de ampidirinareo ao anatin'ny frustré koa ngia iloha dia hitariko lavidavitra ny resaka hoe aiza ho aiza moa zany ny ho avin'i Madagasikara raha izany zavatra zany no verina, même pas de manière cyclique
Mais c'est pratiquement tous les jours. Tsy manameloka ny frustré aho, fa ny ray aman-dreny ametraka ny fitaizana manavakavaka ny tompon'andraikitra. Tsy manameloka ihany koa ny victime, ary au contraire tena sorena sur le coup nahita an'ireny, mba misaina ve tony olona tony e? Au premier degré zay ny réactionko, fa rehefa nandinika ahako toy aho hoe misy fototra iangany izao zavatra zao. Misy angle be dia be maromaro fa amiko ny ray aman-dreny ny tompon'andraikitra voalohany. Na eo amin'ny sehatry ny tokantrano zany hoe fa ahoana mihitsy moa no misy hoe zaza nany. Zay manko ny filaza azy rehefa tsy mety. Ao anatin'ny tokantrano ao dia misy angarana. Raha ny tenako manokana ohatra zao dia misy mpirahalahy zay. Izaho moa zany nitaizana teo anivon'ny nenitoako zay nitaizana. Ary dia niangarana zay mirahalahy, satria mifampitondra tompom-pirahalahy zaho sy ny cousin-ko zany. Fa rahalahy, tena niangarana zay mirahalahy, ary tsy fantatra hoe zany atao hoe bedy, na hoe admonesté, na mahazo remarque, na mahazo observation zany. Tsy hanonona anahy raha normal be ilay anankiray, raha frustré ka raha vao misy anona mandeha dia efa tonga dia hoazy ny daoly ty rehetrarehetra ty. Ary dia manahirana ny fiarahamonina. Tompon'andraikitra tompoko, ny ray aman-dreny, ary tena izay mihitsy no antony tsy hidirako amin'io resaka hoe tsy haiko izay nampitonantonanahako andeha hilatsaka filoham-pirenena. Matoa tsy tafatra amin'iny dia tsy vocation. Satria hanahirana ihany raha ny fomba fahitsitsin'ny tena sy ny tsy fisoronana amin'ny zavatra atao no sendra tonga amin'izany atao hoe filoham-pirenena. Manahirana ny sasany ny hanaovako ny promotion ny faritra, manahirana ny sasany ny fieritreretako sy fahitana ny malagasy andeha hiteraka dia sarety no mitondra azy, manahirana ny sasany ny fahitako ny malagasy mandeha 4-5 kilometra, 10 kilometra ny andeha hianatra ary tsy mody raha tsy isan-kerinandro. Mila mandeha ny voyage ihany, fa tsy voatery mankaty ivelany vao mahalala ny zavatra marina ao Madagasikara. Manahirana ny sasany mieritreritra hoe lalana 200 kilometatra 4 andro 5 andro vao vita. Ary vao miala ao an-trano tonga dia sorta nanaovana skapa, tsy mitondra zavatra luxe anaty tômôbilina satria fantatra filatsaka ao anaty ranom-potaka. Lalana miala ao Tamatavy ohatra fotsiny mandra-pahatonga amin'ny Mananara, Maroantsetra dia mba Andramokely Tohitsapanao. Lalana makao Majunga makany Befandriana Nord mba Andramokely Tohitsapanao. Hoy ianao hoe misy zaravilana, misy mizana mitongilana eto amin'ity firenena ity normal raha ohatra misy ny frustré
normal raha misy ny manompo, fa zany anefa tsy miteny hoe raha miteny am'zao fotoana zao ka miteny anareo sy mampita an'zany zavatra rehetra zany, matoa ianareo mahavita manoratra, manompa, manaratsy ana tanora na zaza tsy mana-tsiny dia tadidiro fa tafiditra anatin'le kategoria an'ireo atao hoe diso fanantenana na frustrer iangaviana re tompoko tsy amin'ny alalan'ny any amin'ny soratra any amin'ny Facebook fampisehoy eny an-dalambe ary amin'ny fomba fahendrena ny fahatezeranareo amin'ny fanjakana, ampisehoy ao an-tokantrano, eo ambonin'ny latabatra fihinanankanina raha misy ny latabatra, na eo amin'ny fotoana fanaovana fivavahana anatin'ny tokantrano ny fahadisom-panantenanareo. Rehefa tsy mahatsapa an'izay dada sy neny de mialà malaky amin'ny tokantrano io fa tsy ao nareo ny hivelatra. Takan'izay koa ny amin'ny sehatry ny firenena, rehefa tsy heno anareo ny fanjakana de aza ampianarina manompa ny taranaka sy ny zanaka fa manjary manimba zavatra, fa rehefa tezitra nareo de midina eny an-dalambe, indrindraindrindra fa nareo mpanao politika aza taritina ny olona hoe hijoro aho nefa ianao tsy mijoro akory fa mipetraka, ho sahy aho nefa ianao tsy sahy akory fa miafina any an-tokantrano any, ampianaro ny tsara ny fiarahamonina, ny taranaka de hitanao fa hiova ny zavatra mitranga ao anatin'ny firenena sy ny zavatra zay tianao hapetraka ao anatin'ny zavatra mitranga. Ny niseho tam'ty herinandro ty dia ny fahatsiarovana ny nary zay, ka raha mba alefatsika izy aveo koa tsika de andefa ny anondrana dahory rehefa any zay. Misy manoratra ato hoe efa tonga misaotra miala tsiny hoe notapahako lera, efa tonga saina ny ampahan'ny malagasy ka mety ady ny fiafarany io, Sevy na aids tsy azonao angambany ny intervention. Tsy marina izany atao hoe tonga saina izany, ny olona tonga saina dia tonga ao amin'ny atao hoe fahendrena. Fa nazavaiko tsara teo mihitsy hoe rehefa faratapony ilay frustration na fahatezerana de mitondra mankany amin'ny révolte ary n'inon'inona zavatra ampidirin'ny mpanao politika, indrindraindrindra fa ireto mpanohatra ao anatin'ny sain'ireo vahoaka frustrer sy tezitra ka mankany amin'ny révolte reo dia tafiditra ohatran'ny comme une lettre à la poste hoy ny fitenenana, zany hoe tafiditra automatique araky ny teneniko anao hoe trano tsy possible hipetrahana helicoptera, aiza no hisy hoe tokantrano firy tam'zany andro any de ao miafina ao Sofia, farafahakeliny ny tokantrano 5, 9, 10 tao Antananarivo tam'zany andro zany sahavaina le même jour. Zany hoe ny zanaka tezitra, ny vahoaka tezitra dia mahavita zava-doza, ary izay indrindra ny terme tsy mety hoe tonga saina, ny olona tonga saina de ohatran'ny hoe tsy tonga saina izy taloha dia miverina zéro de lasa tonga saina izy, au contraire ny olona tonga saina tsy andeha ho any amin'ny adalàna mihitsy na hoe andeha mitan-tena amina zavatra tsy mety, fa matoa ianao tonga eny an-dalambe, matoa ianao tonga amin'ny fahatezerana dia ny zavatra mitambatambatra be dia be tao ary nahatonga an'izany atao hoe colère na déception populaire
tongany amin'ny révolte nationale dia ninona apetraka amin'ny mpanao politika, moramora ve zany hoe ataovy azalambo. Olona anie no atao azalambo, zany hoe atao ohatran'ny mihaza lambo zany ilay malagasy ka aiza moa ny lambo miafina any anaty ala. De nanaiky tokoa ireto miaramila maromaro, ireto réserviste maromaro satria tsy tonga saina hoe olona anie no asiana enjehako ty ary efa mipoapoaka ny basy teo ambony magôdra, de tsy tonga saina akory hoe olona anie no fatin'iny bala tifirako iny. Donc namana na rahalahy na ny akamasevy tsy izay hoe tonga saina izay no izy, ary izay mihitsy no mahatonga ny malagasy tsy midina an-dalambe satria mbola tsy ampy ilay fahatezerana, tsy ampy ilay frustration, mbola tsy adala loatra lay vahoaka ao rehefa tezitra ianao manko taddio fa tsy maître amin'ny réaction-nao ianao. Zay le any amin'ny fitsarana mahatonga an'le hoe lucide ve izy na prémédité ve le meurtre amin'ny fotoana tsy ampoizina, indrindraindrindra ho afa misy firenena matanjaka ao anatina mouvement anankiray na frustration, zany hoe ny mpandinika politika stratezika zany na ny mpandinika fiarahamonina de mahatsapa hoe hipoaka ty zavatra ty. Ny ambiny dia ny fahaizana miorchestrer na mametraka harmonie atongavana any amin'le mouvement hoe lasa le mouvement d'ensemble zany le association na frustration na fitambaran'ny fahatezerana ho lasa mipoaka hoy ny sarim-bilany hoy rado zay dia lasa révolte populaire. Am'izay fotoan'izay tsisy asakana vahoaka mihitsy ao anatin'ny mouvement zay apetraka. Pour résumer, tsy le hoe efa tonga saina ny izy fa mbola tsy ampy le izy hoe tsy mbola ampy ny fahatezerana, tsy mbola ampy ny hoe lasa tena hoe rombotry ny fahatezerana ilay vahoaka, fa rehefa tonga zay de ninona ampidirina ao anatin'ny lohany dia tsy voatanana intsony izy fa manomboka eo no antsoina hoe baibay, aveloma mandram-peona hozy izy, fiantsoana azy zay amin'ny politika, fiantsonan'ny tanora azy zay fa zay no ianao no vita rehefa tonga zay. Ny mpandinika fiarahamonina, ny mpanao stratégie politika, ny amin'ny olona mafy an'izany atao hoe manipulation de masse no afaka mandrindra ny fahatongavana amin'izany atao hoe révolte izany satria ny biby tsisy lohany tsy mandeha. Zay ngamba ndray zay ny ilazana azy, tsy mampitany biby amin'ny olombelona fa raha tsy feno ny fepetra rehetra tsy tonga any amin'izay ieritreretin'izay, fa raha vahoaka tonga saina tsy mandeha mankany amin'ny rotaka tokoa fa ny tianao tenenina angambany de hoe mbola tsy ampy le fahatezerana. De mety hiteny ianao hoe efa ampy Andriamatoa Fleury Rakotomalala, fa mbola izay manko no hazavaiko amin'ny sabotsy, amin'ny lahady no teneniko hoe miandry an'le homme providentiel ilay olona. Hazavaiko ohatra any amin'ny faritra Sava am'izao 84% ny fidan'ny monsieur Andry Rajoelina am'izao resaka sur place dia mifanilaka hoe ianareo no mifidy azy fa tsy zahay. Mahafinaritra le singa ady hevitra aloha, ny ahiko de zara roa ny malagasy ary ifandona ny ampahany izay mahatsiaro Mitsindrazo lena sy ny mpanohana. Oy, fa nahinana ianao ary
Izay fanahinao zay de efa midika fa mbola tsy ampy ilay zavatra tokony hatongavana am'zay. Zany hoe tonga saina le olona hoe mbola tsy tokony tsy isika no hiady eto ka ampiadiana, fa rehefa tonga le hoe lasty, feno zay le kapoaka hozy ny malagasy, feno ny kapoaka ka ho anao zay anakana an'iny de taddio fa hita loza ianao am'zay fotoana zay. Zay no tiako hazavaina aminao rahalahy Sevy, zany teneninao zany hoe mizara roa ny malagasy, efa mizara telo ary, efatra ny malagasy am'zao fotoana zao tompoko. Dahoary. Ny fiainana eto mirehitra, tsy maintsy misy fetra, tsy afaka hidano mety ho mandraky izay, zay no lahatry ny ray. Karaha ho avy ilay andro voatondro, ialako ety an-tany ka hoe sorina indray, tsy ho anilanao izao nambarako anao. Tsy mba nalay aho le faly, tsy anenina na de kely azy, tsy sendoko na itomany defa teo aninanao tety an-tany. Ka iandro bitsikina lay fotoana zay natokany hiavianao, ano indray reo zay tsy vita lay fitiavana tsy mety karaha ho avy ilay andro voatondro, ialako ety an-tany ka hoe sorina indray, tsy ho anilanao izao nambarako anao. Tsy mba nanay aho le faly, tsy anenina na de kely azy, tsy sentoko na itomany fefa teo anilanao tety an-tany. Ka iandro bitsikina lay fotoana zay natokany hiavianao, ano indray reo zay tsy vita lay fitiavana tsy mety uritra, ano indray reo zay tsy efa lay fiarana tsy anabe.
Zany hoe raha ohatra tohizana kely ny famelabelarantsika zany de zao hoe raha hiandry ianao zany hoe hatsapa-tena ho diso reto mpanoratra manopa sy manevateva dia diso fanantenana ianao raha hieritreritra hoe hatsapa-diso ireo olona ireo, fa aminy de hoe normal be ny réaction-ny satria ary ny tena gravy aza dia manana argumentaire maromaro ireo olona ireo ahafahana mi-contrer anao. Eo no manahirana ny zavatra mitranga satria raha ohatra ny tena zany hoe iny nge ahafleurirako eto malala zany tsy mieritreritra, tsy mandinika akory hoe inona moa ny genezy na avy amin'ny ahoana no nahatongavan'ity zavatra ity de miteny anareo aho fa zany iaran'ny miompy sy ny fahatezerana avy amin'ireo diso fanantenana na ireo tezitra na ireo voafitaka amin'ny fiarahamonina ireo. Za tsy hiteny hoe maro izy ireo, za tsy hiteny hoe vitsy, tsy anjarako miteny an'izany fa misy zany ary nananomboka tany amin'ny andron'ny sosialisma raha zay nieritreretina hoe isolé. Nisy zany tamin'izany andro zany 5 000 fotsiny eo président, nefa le vahoaka efa 50 000. Efa feno hipoka jusqu'à hatrany Anosy, jusqu'à hatrany Taменakazomanga iny, hatrany Berusika hatreny amin'ny pont. Zay vao tonga sain'Andriamatoa Ratsiraka tamin'izany fotoana izany. Tsy mbola nisy vahoaka nitolona na feno an'Analakely, Mahamasina, Anosy, de moa Antananarivo mihoatra ny tamin'ny 2002. Inona no midika an'izay? Fitambarana, frustration. Miampy an'le hoe homme providentiel tamin'izany andro zany Marc Ravalomanana. Jereo tsara anie, taty aoriana vao tonga saina hoe tsy mety ilay mino fotsiny ihany. Taty aoriana vao tonga saina hoe tena nanao adalàna tsika, tafiditra tao anatin'ny fitaky ny hoe ataovy azalambo. Anisan'ny olona miresaka matetika amiko zany paix à son âme fa loatsy Tonoko ny anarany, général zay, samy malala tsika. Anisan'izy nitarika ny fampandritany na ny hoe azalambo tany amin'ny faritra avaratra. Fa za miteny anareo tsy ampifantaona akory rehefa niona tamiko izy de hoy izy tamin'izay andro hoe voafitaka zahay zandrilahy ary tena nanao adalàna. Avec le recul actuellement mandinika an'izany, ianao rehefa ao anatin'ny fahatezerana ianao tsy manana saina afaka handinika. Mariako eto fa karazana introduction ny fandaharana ataoko amin'ny lahady ankoatran'ny hoe iza na iza aby no bien vu na mety hanana sens dans les conditions actuelles. Alors zava-tsara, dans les conditions actuelles no mety ho lany
na tafiditra any amin'ny final amin'ny élection amin'ny 2023. Nizara ary nandefa entana presque atsasaka conteneur ny fikambanana akama avy aty Frantsa nalefa tany Madagasikara, ary rehefa nifampidinika tamina fikambanana maromaro dia nanapa-kevitra fa hoe mena ny fikambanana Asafi eny androndra ireo entan'ireo. Voalohany indrindra aloha dia ny antony dia ny ara-pinoana ao anatin'ny roy mifandray amin'ny akama ampandroso an'i Madagasikara ny hetsika Vaotsinampy RJL tarihin'ny pasteur Zafinandro Jean-Luc any Belzika. Anisan'ny roy miara-miasa ny akama izany sehatra izany. Ka tamin'ny alalan'ny pasteur Jean-Luc no nahafantarana ireto fikambanana Asafi izay miandraikitra zaza mahantra Kamboty, mpandroka zordira, tsy manana trano ialofana eny amin'ny faritra androndra iny. Ny tsy hoe mahafinaritra ny mahita ireto mpiandraikitra ny fikambanana Asafi ireto, miandraikitra ireto zaza ireto, nefa fahorian'ilay zaza ny mahafinaritra fa ny fitaizana apetraka ireto vady izay tompony andraikitra voalohany ao anatin'io fikambanana io, Asafi eny androndra, miezaka mitondra an'ireo filaza azy angamba ny manao ohatrany hoe les réinsertions tsy possible fa karazana hoe insertion si l'on peut dire zany, fampidirana an'ireo ankizy ireo ao anatin'ny sehatra mirindra amin'ny fiarahamonina, zany hoe ny fampianarana ny fitaizana amin'ny alalan'ny finoana. Ka ireto mpivady reto mihitsy no mitondra isaky ny alahady ireto ankizy ireto any amin'ny toerana misy an'Andriamanitra, na eo an-tokotany mivavaka na any am-piangonana, izany hoe tsy hanalavitra ny finoana sy ny fianarana. Mahantra tokoa ireo ankizy ireo raha ny sary tonga taty aminay, ary endreza ny hafalian'ireto ankizy. Ny tsiky sy haravona hoy aho zay, kely dia kely nefa taddio fa tsika anankiray fotsiny dia tsy voavidy vola na harena fa manome fanantenana ngeda be ho an'ilay zaza, ho an'ilay tanora, ho an'ilay Kamboty, ho an'ilay ory ao anatin'izany atao fiarahamonina feno fijaliana ary feno fahadisom-pantantenana, ka mba mahazo zavatra hoe avy any an-dafy ty, avy any an-dafy ty. Rehefa nahazo an'ireo kiraro, nahazo kilalao, mino aho fa ho zaraina tsara
ary ho tonga soamantsarany amin'ireo ankizy ireo mba aseho isary re tompoko ramatoa monsieur madame Nanja ny fizarana kiraro satria maromaro ny kiraro mbola tsara ary tena mbola tsara nalefa any Madagasikara any ary omby an'ireo ankizy ireo mba ho hitany ny malala-tanana aty ary mba manome courage ihany koa ho an'ny nandray andraikitra sy ny tompony andraikitra tamin'izany satria tsy afenina fa ary tena tsy afenina fa sarotra ny mitondra olona fa na kely aza nataony de izy no exigeant indrindra ao anatin'ny zavatra anankiray sy izay zavatra atao ary izay ny fiarahamonina tompoko. Ao indray no manao ny be zay tsy mametraka olana, tsy be resaka fa tonga dia action avy hatrany ary ao ihany koa ny tsy manao kanefa izy mitompo ny fanaratsiana, manao ny resaka anjorony sy manimba ny fiarahamonina ao anatin'ilay fikambanana. Tsy mamenatra miteny an'izany tompoko fa misy zany, misy zany. Ka eo no mahatonga anahy miteny ramatoa Nanja na monsieur Nanja hoe avoay ho hitan'ny be sy ny maro mba ho tsapan'ny hafa hoe misy ny asa vitantsika ary mendriky ny odikafana sy mendriky ny fisaorana ny fiarahantsika miasa fa fantatrareo ihany ny toe-tsaina malagasy fa na tonga aty andafy aty ary izy dia mbola toe-tsaina gasy ary tena gasy ny toe-tsainy de marihako foana hoe samihafa ny toe-tsaina malagasy sy ny toe-tsaina gasy ary zay no engaviako ho anareo tompoko mba ataovy zay raha tsy madiso. Ny voazary moa zany le izy ary isaorana ny pasteur Jean-Luc Zafinandro, le nom no moa adiniko ialako tsiny indrindra ary fonako ialako tsiny tompoko fa izy ny vy nahitana an'ity association ity satria tsy afenina fa efa nahatratra any amin'ny efa-bolana tany ho any zay no mitady association ho zaraina ary omena sy mendrika an'izany fanomezana izany. Mahatratra any amin'ny 7 à 8 mètres cube zany hoe atrasana conteneur ho any no lasa any ary misy any na akanjo mafana ho an'ny olon-dehibe mba tokony ho zaraina ihany koa an'ny ray aman-dreny na ireny mahantra misy eny amin'ny fokontany ireny tompoko izany fitaovana izany na izany akanjo izany. Misy raha tsy diso aho bisikileta maromaro any ho an'ny ankizy ary misy koa ary angamba ny mba fanafody moa mazava ho azy isaorana amin'ireo dokotera miara-miasa sy ireo mpiara-mombon'atoka amin'ny akama na amin'ny anaran'ny tenany manokana na amin'ny anaran'ny orinasa na amin'ny anaran'ny association zay misy anay ny akama ary marihako etona ary averiko ihany fa ny hetsika akama tompoko dia tsy manana tanjona politika. Mety misy olona ao anatin'ny fikambanana ao mety mieritreritra andeha hisehatra any amin'izany atao hoe politika izany fa raha ny akama dia miady amin'ny kolikoly, miady amin'ny fahantrana ary havanana kokoa ny akama ataon'ny action amin'ny fanampiana satria tokony ho fantatrareo fa ny akama no anisan'ny voalohany nandefa fanampiana tamin'ireny haitany ireny tany amin'ny faritra atsimo indrindraindrindra moa fa tao anatin'le fandravana tsy haina izy iny sa trano
tany amin'ny faritra Amboasary angambany izy iny tsy tadidiko. Isika no anisan'ny nandefa voalohany tany ary mbola ho avy ny manetra be mbola ho avy. Ka dia isaorako manokana eto ny ny mpikambana rehetra ao anatin'ny akama na zovy izy na zovy, satria ny fandraisanareo anjara na tamin'ny alalan'ny hevitra na tamin'ny alalan'ny fanampiana ara-tanana, fa eny fa na tamin'ny alalan'ny fanakiviana ary dia naporisika anay handroso hatrany ary tsy hiembotra. Eny koa fa tao anatin'ny na tamin'ny alalan'ny fampiadiana sy ny fanaratsiana ary dia vao maika tsy nahasakana ny akama maromaro nazoto handroso ka hanatanteraka ny adidy masina izay iny izy vitantsika iny. Aza mieritreritra ianao hoe menatra ianao satria nanaratsy ianao, menatra ianao satria nanakivy, nandray anjara mihitsy ianao ary tompona ndraiky tao voalohany tao anatin'izany fahavitana izany, satria raha tsy nisy ianao nanakivy, raha tsy nisy ianareo nanaratsy dia mety ny heritreritra izahay izay irakiraka ao anatin'ny fikambanana ny heritreritra izay fa tomombana ny zavatra rehetra. Isaoranao manokana ny transitaire mikarakara an'izany, Andriamatoa Dany Koentsy, dia tsisy nidirana politika tao anatiny fa dia nandray ny anjarany izy ary nitahiry ny entana, tsy nisy very, tsy nisy tomika na ray grama tany amin'ny entrepôt-any tany Madagasikara. Ary ny fomba nandefasana azy koa tsy tena hoe amin'ny fomba mirary fa tsy afenina fa izay mihitsy mahatonga an'izy hoe association fikambanana vao mivelona. Ka na sanatria raha ao ny sasany tsy mandoa fa manao resaka anjorona, ao ny sasany mandoa kely fa izy indray no takany nanao be, ao ny sasany mahavita mitety trano manontany hoe tena nanome vola tokoa ve ianareo? Misy izany tompoko. Isaorana an'azy ireny satria tsy ho tonga lafatra mihitsy ny zavatra nataontsika raha tsy nisy ihany koa ny fanakiviana sy ny fampiadiana ary ny fanaratsiana takan'izany. Niraisinay tsy takiny ny olona frustré izy ireny tompoko, fa niraisinay ahafahanay mipositive ny action izay nataonay. Misaotra tompoko. Aza ialano i Ambondrona, anisany nahangon'olona betsaka izy tao La Cigale, izay nandefasantsika azy androany. Ndao ny zavatra tiako ampitaina amin'izay resaka akama izay dia izao: tadidio fa ny manao ihany ilay ray aman-drenizay no azo anaovana kritika, fa ny tsy manao tsy hitanao izay anaovana azy. Dikan'izany dia ny fanakanana, ny fanakiviana dia vao maika tokony hampandroso antsika amin'ny zavatra izay ataontsika any amin'ny tsaratsara kokoa sy ny metimety kokoa, ary indrindraindrindra tompoko ny fanaovana ny marina, ny marina, ny marina tany. Fa à partir du moment ianao manao ny tsy mety na amin'ny fomba fifandraisana amin'olona ary dia ianao ihany mipotika izay. Veloma mandram-piaina tompoko, veloma mahafinaritra. Efa miamadevo mais nania efa tsolarivo aby izay anà ny tanany fo
Changing my life, now in a 92. Me and inside, telling all the eye. They don't like taking down our voice and answer. To my move and my true teacher, my life, finding a teacher. This how it from now, feeling. Si vous payez plus de 2 500 € d'impôts par an, Fantatrareo fa anisan'ny nakafy ny mozika mavesatra ny tenako ary izay no ahafahako mihaino any Ambondrona na ny Mahazo 4 zany na mbola grave zany ary raha tianareo andao Mahazo 4 tsy misy toanao.
Tanzara kusanireri Sinizava ndamu katsinyeri Fakijana utina Tunachata kunifuna Fatisitwana Tinisitwana Tinisitwana Fajana Shana wideri Fatisitwana Ambura fitine Fasubisa nisa Tima vite Tima vita tua taula Rifana hazwanau Timina urunkafa Nikare tizaira tonau Kuchufafa Abazubi numa vida tuireni Tula zaik foka waisa mireni Izamu Uwantunaki Amizai eternity Fatsisitwana Tinisitwana Tinisitwana Fajana Shana wideri Fatsisitwana Fasubisa nisa Tima vite